taorian'ny krizy ara-politika nianjady tamin'ny firenena malagasy ny taona 2024 dia maro ireo orinasa no nandalo fahasahiranana ary tsy vitsy tamin'izy ireo aza no nanakatom-baravarana mihitsy. Hatramin'ny katonan'izao ny Frantsa zany a dia nietiketsika izay nanao an'ity gargoty satria tsisy ivelomanay telo mianaka dia ny momba an'ity zazy ity a tsy mety tsy misy ametrahana anazy dia tsy maintsy manaraka anay foana izy. Vokatra izany dia tsapa fa nyroborobe izay tsy izy ny sehatra fandrarana madinika ary mibantoerana amin'ireny ny asa sahan'ny vehivavy. Raha ny eto Antananarivo manokana ohatra dia saiky ny sehampamokarana fahatelo no ahitana betsaka ny fandraharana ataon'ny vehivavy. Sehampamokarana izay miompana bebe koa amin'ny varotra sy ny raharaha anatiny. Araky ny antotanisa voaray farany dia saiky tsy manara-dalàna ny sehampiariana tantanin'ny vehivavy amin'ny ankapobeny satria dia mahatratra amin'ny 500,000 ireo orinasa tantanin'ny vehivavy tokoa mantsy amin'izao fotoana izao no tsy misoratra amin'ny fanjakana fa manao asa tena ny fotsiny ihany. Eo amin'ny lafiny ara-tsosialy dia maro amin'ireo vehivavy manao fandraharana madinika no tokantena, loham-pianakaviana ary miantoka tanteraka ny famelomana ny ankonany. Raha tsy ilaza fa tsy nivokatry ny fanadihadiana nataon'ny fikambanana tsy miankina ONG aina na akany kilokony ankizy isika dia nomarianjy fa mahatratratra amin'ny 420,000 ny tokantrano amin'ny boribory-tany fahenina eto Antananarivo dia vehivavy tokantena avokoa no loham-pianakaviana sy mamelona ny ankonany ary ahitana zazalatsaka ny 5 taona ny ankamaroany. Antony maro no mahatonga izany araka ny vokatry ny fanadihadiana natao ihany ka misongadina indrindra amin'ireny ny lehilahy mandosy radidy, ny fizaraha-panambadiana ary ny nahafatesan'ny raim-pianakaviana ihany koa. Vesatra ho an'ireo vehivavy amin'ny ankapobeny ny manao asa fandraharana, indrindra ireo tokantena, ny fitaizana ny zazakely mandritry ny ora fiasana noho ny tsy fampin'ny foto-drafitr'asa na toerana ahafahana mametraka azy ireny. Amin'izao fotoana izao ara dia maro ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana avy eto an-toerana na ihany koa ireo avy any ivelany no mijery manokana mikasika ny fampandrosoana ny vehivavy amin'ny lafiny maro toy ny ara-pahasalamana, ara-panabeazana, ara-piariana sy ny maro tsy voatanisa. Anisan'ireny ny fikambanana tsy miankina ONG Planète Finance izay angadina nanana sy vinahitana ny fandaharana asa babeo natokana indrindra ho fampivelarana ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny fandraharana madinika mitsinjony mahaolona iarany amin'ny vondrona Europeanina mandritry ny 3 taona. Ny mampiavaka ny fandaharana asa babeo raha pitahina amin'ny fikambanana tsy miankina isan-karazany izay miasa eto Antananarivo dia manampy ny vehivavy izay efa matianina efa miasa izy io sehatra asa io moa izany dia marihana fa asa tena manodidina ny hoe varotra sy ny tolotra anatiny izany dia ny taxifone, ny varotra sakafo, ny varotra akanjo, ireny asa tena madinika izay hita miroborobo be ireny nandritra ny roa taona faran'izay. Ka ao anatin'izay indrindra no hoe jerena fa tsy maintsy misy farafahakeliny ain'ilay vehivavy vao tena ho tsaratsara kokoa io asa ataony io amelomany ny ankohonany. Eo ihany koa ny famporosiana ny vehivavy io ihany koa izay efa mpandraharaha araka ny voateniko teo mba hijery lavitra kokoa mba hivelarany kokoa amin'izay sehatra asa io izay mahavanana azy hoe afaka entiny hatraiza io izany raha ohatra ka misy tosika kely omenana azy. Fahatanteran'izay ao anatin'ny 3 taona dia tsy miasa rery akory ny Planète Finance sy ny vondrona Europeanina fa manana mpiara-miombinantoka izay misafidiana eto Antananarivo. Mpiara-miombinantoka telo no miara-misalahy ho fanatontosana ity fandaharana asa babeo ity izay tokotelo mamasa mahandro tokoa amin'ny fampivelarana mahaolona sy ny ambaindain'ny sehatra fandaharana ho an'ireo vehivavy amin'ny ankapobeny. Tombanana ho miisa 300 ireo vehivavy azo tombontso mivantana eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina azy akaiky ary mahery ny 500 no azo tombontsotsy mivantana amin'ny alalan'ireo tolotra sy fanakalozam-baovao maro isan-karazany. Ny C4C capacity building for communities no miantoka ny fanabeazam-bo, ny fahaiza-manao sy ny traikefan'ireo vehivavy hanao ny fandraharana madinika amin'ny alalan'ny fampiofanana sy fanohanana ara-teknika azy ireo. Ny ONG C4C dia miara-miombinantoka amin'ny Planète Finance
amin'ny fanatanterahana ny tetika zava-beo. Ny anjara andraikitray dia ny fampiofanana ny vehivavy amin'ny sehatry ny fitantanana eo amin'ilay asa tena izay ataony, dia ny fampianarana azy ihany koa mikirakira solosaina mba ho fitaovana hoentin'ny ampiasaina amin'ny andavanandro. Ankoatry ny fanatsarana fahaiza-manao ataony ONG S'efforcer dia manome sehatra malalaka ihany koa izy amin'ny fampiasana ny teknôlôjia moderna ho an'ny vehivavy manao fandrarana madinika, hivelarany amin'ny sehatra fanao tontolona sy fahazona loharanom-baovao amin'ny alalan'ny tranokala-pifandraisana na ny internet. Ny ONG Aina mpiara-miombonantoka amin'ny fanatontosana ny fandaharana asa bebe kosin'iray no manomana sy mandrindra ireo sehatrasa andraisana sy hitaizana ireo zaza latsaky ny 5 taona mba hanamavanana ny vesatry ny fitaizana mandritry ny ora fiasana ho an'ireo vehivavy manao fandaharana madinika. Anjara andraikitry ny Aina indrindra zany ao anatin'ity fandaharana asa bebe ity dia ny fampivarana indrindra ny fiainan'ny olona amin'ny maha olona azy zany. Manaraka izay dia fandraisana andraikitra sy fikolokoloana ary fitaizana ireo zaza izay zanaky ny reny voatery miasa izy mba hamelomany ny ankohonany. Fanofanana ireo ka ny fitaizana mba hananatolotra matianina sy mitsonjony maha olona ho an'ny sokajin'olona tsy ankanavaka sy fandraisana tanana ireo zaza latsaky ny 5 taona no asa sahan'ny ONG Aina ao anatin'ity fandaharana asa babeo ity. Mandritry ny fanatotosana ny fandaharana asa babeo ihany koa no ametrahana tambazotra ivondronan'ireo mpisehatra amin'ny fitaizana sy fampianarana ny zaza madinika. Mpiara-miombonantoka fahatelo ao anatin'ny fandaharana asa babeo ny fikambanana tsy miankina Tabita izay misahana manokana ny fanalefahana ireo olona. Ny anjara asan'ny Tabita ao amin'ny fandaharana asa babeo dia mandray ireo olona rehetra tsy ankanavaka manana olana ka miaino azy ireo. Tsy mionona fotsiny amin'ny resaka ambony latabatra sy torohevitra nefa izany fikarohana vahaolana izany fa dia mipakatra amin'ny fanarahamaso eny fotony mihitsy. Ny fandaharana asa babeo dia tsy mianona fotsiny amin'ny fanatsarana ny fahaiza-manao sy ny fampitomboana traikefa fa manomana ihany koa ny paikady fanamborana fampindramam-bola ataon'ireo mpampindram-bola madinika eto Antananarivo. Fandaharana asa babeo zany dia jerena manokana ihany koa ny resaka fampindramam-bola sy ny fanaovana tahiry ary efa marobe zany mitolotra ataon'ireo mpampindram-bola sy mpampanao tahiry ireo. Dia ny anjara ny zavatra atao moa zany dia mampafantatra andreo olona hoe inavy mitolotra misy amin'ny resaka findramam-bola na ny resaka fanaovana tahiry dia anjaran'izy ireo no misafidy hoe tiany mety amiko na tiany tsy mety amiko. Dia misy moa zany fiarah-miasa amin'ireo mpampindram-bola amin'izay. Fanatsarana ny fahaiza-manao sy fampitomboana ny traikefa efa nananana amin'ny alalan'ny fampiofanana sy ny teknôlôjia avolenta, ny fitsinjovana ny maha olona amin'ny alalan'ny fanamavanana ny vesatry ny fitaizana sy ny fahamahana ireo olana manokana sy ny azo lena mianjady amin'ny fiainana ary ny fanamborana ny findramam-bola no sehatrasa impana ny fandaharana asa babeo iarahan'ny ONG Planète Finance sy ny vondrona Europianina miasa mandritra ny 3 taona.